Ivavaka isika rehetra tompoko. Sotranao zay ry Andriamanitra ray sy zanaka ry fanahy masinao. Noho ny fitiavanao anay, ka nanomezanao anay ny tena saina fanahy, ny zava-tsoa rehetra ho antoko ny fahavelomanay ka mampisy anay ho tafahoana aminao amin'ity maraina vaovao ity. Sotranao zay noho ny fitantananao ny fiainanay, ny fitenenanao taminay nandritry ny 5-20 taona teto amin'ity toerana ity, nandrenesanay ny teninao, filazantsara ho anay, fananarana ho anay, fitezana anay, mba hatonga anay hahay amin'ny mahazanaky ny fifoazana anay. Sotranao noho ny fitantananao ihany koa ny mpitory filazantsara ankiro, ka makalaza ny 5-30 taonany amin'ity androany ity. Ary ny firaisan'ny fifoazana Luteranina Malagasy, eto amin'ny fiangonana Luteranina Malagasy makalaza ihany koa ny 70 taona. Izany rehetra izany dia manambara aminay fa Andriamanitra miasa aminay ianao. Andriamanitra fitiavana ianao, te hanavitra anay, te ampiainanay ny fiainana izay iainanao mandrakariva. Izany no maha olona afaka anay, tanterao aminay amin'ny alalan'ny fanahinao masina izany, indrindra amin'izao fankalazana ny jobily izao. Satria izany indrindra tompo no hevitry ny jobily, ianao Andriamanitra manolotra ny fahafahana tanteraka amin'ny lafim-piainana rehetra eo aminay sy ny fiaim-piainanay. Atreanao izao fivoriana masina izay ataonay izao, ary mampianaranay, mampamokara ny teny rehetra izay efa renay eo amin'ny fiainanay, ka tsy ho tahaky ny nidiranay teto, ny voanay teto, fa olona afaka tanteraka izay. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy manankira avy any Nazareta no angatahanay izany vavaka izany. Saotra tompo, amen. Arak'izany ry havana dia misaotra an'Andriamanitra isika rehetra noho ny fitiavany izay efa nataony tamintsika mahatratra an'ity taon-jobily ity. Dia miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy noho izany fitiavan'Andriamanitra nanomezany tombonandro atsika rehetra izany, ka mahatonga antsika mahatratra makalaza manome voninahitra azy amin'izao taon-jobily izao. Misaotra n'ireo ray aman-dreny eto amin'ny WB, ny ao anaty synodam-paharitany izany, ny ray aman-dreny ireo birao izay ao anatin'ny tobiny lehibe Ankaramalaza manome anjara fampianarana amin'ity tapany maraina ity. Dia mirary ny soa sy ny fitahin'Andriamanitra ho anareo rehetra, mba efa be eo amin'ny anjara fanompoana samihafa izay atolotr'Andriamanitra ho anareo. Dia ho amintsika rehetra ny fiadanana, ny fahasoavana ary ny fampiombonana, fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Araka ny ahitantsika azy eo amin'ny fandaharam-potoana ry havana, dia ny lohateny hoe ny fampiasany ny testamenta vaovao, ny bokin'ny Isaia no lohateny izay anjarantsika amin'izao. Rehefa nahazo ity lohateny ity aho, dia somary sahiran-tsaina ihany, satria mpampianatra ao amin'ny salita moa ny teny. Dia raha ao amin'ny salita no ampianarana an'izany lohateny izany, dia mety ho hafa tanteraka ny fomba ampianarana azy amin'ny lafiny akademika. Fa ny lohateny ny fampiasany testamenta vaovao, ny bokin'ny Isaia, zanaky ny fifoazana no iresahana azy. Dia karazan-drazany maninana, ny challenge, ny defi ny tenako ihany ilay lohateny hoe anao fampianarana eto, tahaka an'izay fampianarana tokony atao any amin'ny salita ve, na any amin'ny STPL ve, na any amin'ny toerana akademika tsirairay samihafa ve, raha iresaka n'ity lohateny ity, satria tena lohateny tahaky an'izany ity lohateny ity. Fa raha ohatra ka aty amin'ny zanaky ny fifoazana no iresahana azy, dia ahoana fomba iresahana an'izany? Ahoana fomba iresahana azy? Zay le lazaiko hoe maninana ny tenako manokana ilay lohateny, inona no afatra ho apetraka ho an'ny zanaky ny fifoazana amin'ny alalany, satria samy hafa tanteraka mihitsy raha ohatra ka any amin'ny salita no miresaka an'ity, na any amin'ny STPL no miresaka an'ity, na any amin'ireo institution théologique samy hafa no miresaka an'ity, noho ny hoe eto amin'ny WB Ankaramalaza manoloana
ny zanaky ny fifoazana. Fa de ho hitantsika eo zany raha ohatra ka haharesy an'izay défi na izay challenge zay ny tenako fa ezaka arak'izay fitarehan'ny fanahy eto hanao izay fampiarana ho tandrify atsika zanaky ny fifoazana izany hafatra ao ambara zany lohateny zany. Ny fampiasan'ny testamenta vaovao ny bokyny Isaia. Araky ny fahafantarantsika azy dia ny bokyny Isaia no boky lesona ho an'ny zanaky ny fifoazana, zanaky ny toby lehibe akaramalaza rehetra amin'ity taona 420 sy 720 sy 2000 ity. Dia arak'izay ahitantsika azy eo amin'ny fandaharam-potoana ihany dia ny Isaia toko faha 770, ny andininy faha 420 no teny fanefa amin'izao jobily faha 520 taona izao, manao toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: izao Jehova no mpamonjy anao, ary lay maherin'ny Jakoba no mpanavitra anao. Efa rentsika tamin'ny alalan'ny mpanompony teto ny ankapobeny makasika an'izany boky izany fitareteny omaly nentin'ny ray aman-dreny teto izany. Fa amin'izao kosa arak'izay efa naverimberina teo dia ny hoe ny fampiasan'ny testamenta vaovao ny bokyny Isaia no orenesitsika. Rariny loatra zany ry havana satria izao ny tokony ho fantatritsika. Raha ho an'ny fiangonana luterana malagasy manokana, satria tsy izay ihany no voarento fa ny zanaky ny fifoazana ao anatin'ny fiangonana kristiana rehetra, dia anisan'ireo teny telo lehibe fa nefa telo lehibe ny hoe soratra masina irery ihany. Noho izany ireo mpanoratra ny testamenta vaovao dia tsy manao teolojia mifototra mainka ho azy eny ananonanona eny, fa izay nengany dia ny baiboly teo ampelantanany, ary mampianatra antsika izany mba tsy fototra amin'izay resaka sy anganongano rentsika eny ananona rehetra eny, fa ny hafatra ho antsika dia izay ambarany baiboly eo ampelantanantsika. Satria tamin'izay fotoan'izay teo amin'ny andron'ireo fiangonana voalohany dia ny testamenta taloha no baiboly teo ampelantanan'ireo mpanoratra ny testamenta vaovao. Ny testamenta taloha no baiboly teo ampelantanany. Noho izany afatra rehetra ny filazantsara zay nitoriny ny makasika an'i Jesosy Kristy sy ny azo fijaliany sy ny zavatra rehetra zay nambarany atao amin'ny Matio hatrany amin'ny Apokalipsy dia izao mifototra tanteraka amin'ny baiboly teo ampelantanany ny nampianarany zany. Mifototra tanteraka miaingy amin'ny baiboly teo ampelantanany nampianarany zany, fa tsy amin'ny anganongano na zavatra samihafa zay eny ananona rehetreny. Ialana tsiny ihany fa ho anay mpandinika mpanao teolojia dia misy ny atao hoe teolojiam-bahoaka. Teolojiam-bahoaka zany hoe io teolojiam-bahoaka io ninonino torin'ny toriteny, ninonino nampianariny toriteny. Dia izao matetika tsy izay no raisin'ny olona satria efa misy inona ao aminy, efa misy teolojiam-bahoaka ao aminy. Dia ny teolojiam-bahoaka iny no saika inony sy fitorany sy anakina ny fiainany rehetra, fa tsy izay lazay ny soratra masina. Fa eto santsika dia miresaka mihitsy mandrina hoe ny baiboly teo ampelantanan'ireo mpanoratra ny testamenta vaovao dia ny testamenta taloha, dia ny testamenta taloha. Zany hoe mifototra tanteraka amin'ny afatry ny testamenta taloha, ny afatry ny testamenta vaovao zay nampitainiko io tamin'izay fotoana izay, fa tsy amin'ny teolojia izay maniditsidina sy zavatra eny ananona rehetra eny. Dia izay indrindra ry havana no ilaina ny fampianarana ny teny soratra masina voaresaka ao anatin'ny baiboly. Satria raha vao tsy haitsika izay dia izay mampatonga an'le hoe izay teolojiam-bahoaka mifototra amin'izay eny ananona rehetra eny no hifotorana sy anakinana amin'ny fampianarana amin'ny fitondrana ny fiampianana amin'ny maha kristiana na amin'ny zanak'Andriamanitra. Ambarako teo no hoe ny testamenta taloha no baiboly teo ampelantanan'ireo mpanoratra ny testamenta vaovao. Io no baiboly, ary ny fampianarana rehetrarehetra zay ataony ao, ny afatra rehetrarehetra zay ampitainy ao dia mifototra avokoa amin'ny testamenta taloha, ary zay indrindra mampatonga ny lohateny eto hoe ny fampiasan'ny testamenta vaovao ny bokyny Isaia, satria anisan'ny testamenta taloha zay ny fitoran'ny mpanoratra ny testamenta vaovao ny bokyny Isaia. Dia andeha iroso amin'izany isika. Ny mpanoratra ny testamenta vaovao dia manaiky sy mametraka tsara
ny rakitsoratra Isaia ho tenin'Andriamanitra. Zay aloha. Matoa nampiasainy zay dia manaiky izy ny hoe tenin'Andriamanitra ny bokin'ny Isaia. Ary io no vavolombelona raha ny tenin'Andriamanitra raha mamaky ny bokin'ny Isaia tsika, indrindra ao amin'ny Isaia 2 izay misy ny teny fanevantsika, dia vavolombelona manambara ny planin'Andriamanitra ho famonjena izao tontolo izao. 500 taona mahery, 900 taona mahery talohan'ny nahatongavan'i Jesosy Kristy efa nambary zany. Misy ihany ao amin'ny tambazotra tserasera ao milaza ny hoe ahoana ny inonareo any soratra Matio, ny soratra Liko, ny soratra Paoly, 70 taona taty afara vao nisoratana, fa adininy ny hoe 900 taona ne, 700 taona, 900 taona talohany nahatongavan'i Kristy efa nambara ao amin'ny testamenta taloha mahakasika an'izany Jesosy Kristy sy ny azo fijaliana izany, mahakasika an'izany planin'Andriamanitra ho famonjena an'izao tontolo izao izany. Ny testamenta vaovao dia mifototra tanteraka amin'ny fampiasana ny testamenta taloha. Ary raha ao amin'ny testamenta taloha akohatra ny salamo, zany hoe salamo voalohany, fa faharoa amin'ny boky izay ampiasain'ny testamenta vaovao. Betsaka indrindra ao amin'ny ireo rakitsoratra ny testamenta vaovao dia ny tenin'ny Isaia mpaminany izay voarakitra ao amin'ny bokin'ny Isaia zany. Izy no boky faharoa be ampiasain'ny mpanoratra ny testamenta vaovao, be indrindra ao amin'ny soratry ny apôstôly, ao amin'ny soratry ny filazantsara. Na ao amin'ny filazantsara efatra zany, Matio, Marka, Liko, Jaona, na i Paoly apôstôly dia tsamy mampiasa an'izany, na ny mpanoratra ireo atsika hoe epistily katolika ireo tsy nisoratan Paoly zany, ary amin'ny Jaona apôstôly rehefa mampanoratra zany ao amin'ny apokalipsy dia samy mampiasa an'izany avokoa. Ary mpandinika dia milaza an'ity bokin'ny Isaia ty hoe ny filazantsara fahadimy, ny filazantsara fahadimy. Noho izy milaza mialoha 500 taona, 900 taona talohan'i Jesosy Kristy, nefa milaza mialoha mahakasika an Jesosy Kristy sy ny asan'izay notanterahany ho an'ny zanak'olombelona rehetra teo amin'ny azo fijaliana. Andeha iroso amin'izany isika. Ny Isaia dia reteny ambavany, mialatsiny amin'ny kolotsaina maro samihafa fa mety manahirana sasany zany hoe tenena hoe ny reteny ambavany Jesosy ny tenin'ny Isaia zany. Ialako tsiny fa dia zay moa zany no ilazana azy mivantana eto. Ohatra, ny Lioka toko 4, ny 9:40 ka hatramin'ny 20, mba vakinareo io, dia soratry Isaia ao amin'ny Isaia toko 1:20 ka hatramin'ny 2 io, fa nanondroan Jesosy tenany ny tenany. Zareo tsara, soratry Isaia fa nanondroan Jesosy ny tenany, ny fanahin Jehova no atao amiko. Zareo tsara vakio fa any amin'ny Isaia toko 1:20 ka hatramin'ny 2 no ahitana an'izany. Zany hoe na te tamin'izany 900 taona, 500 taona talohan'i Jesosy zany azy no nitenena ny mpaminany Isaia azy, dia tanteraka ao amin'ny Jesosy Kristy satria nanondroany ny tenany izany. Ny Isaia toko 7, ny 4:40 dia vakionareo fa tanteraka io ao amin'ny Jesosy Kristy, ny ao amin'ny Matio toko 1 ka hatramin'ny toko 1 ny 2:20 ka hatramin'ny 7:20, makasika ny fiterahan'ny Virjiny, Marie Virjiny an Jesosy. 900 taona, 500 taona taloha nahatongavan'i Jesosy dia efa nambarany Isaia makasika izany fiterahan'ny Virjiny an Jesosy izany. Isaia toko 7 1:1 ka hatramin'ny 2 dia jereo fa tanteraka io ao amin'ny Matio toko 4 4:40 ka hatramin'ny 4:40, ny ministeran Jesosy tany Galilia no ambaran'izany. Ny Isaia toko 7:50 ny 4 dia tanteraka ao amin'ny Matio toko 7:7 ny fanasitranana izay nataony Jesosy. Ary ny Isaia toko 2:70 1:1 ka hatramin'ny 4 dia momba n'ilay mpanompony Yahve na mpanompony Jehova, dia Jesosy notondroy izany araka ny Matio toko 2:20 ny 1:70 ka hatramin'ny 2:20. Zany hoe ny fampiasan'ireo perikopireo dia manam-pirofo fa Matio zay novinaniana na teny faminaniany Isaia 900 taona taloha dia
tanteraka ao amin'i Jesosy Kristy zany. Ny manaraka izany anisany malaza be ao amin'ny testamenta vaovao ny lohahevitra momba amin'ny fahajambana ara-panahy. Vakio ny Isaia 4:9-10 andeha ovaka itsika amin'ny anaran'i Jesosy zany. Mandehana kalazao amin'ity firenena ity hoe mieritreretra ary firenena malagasy ry zanaky ny fifoazana fa tsy tamin'izay ihany, tsy tamin'ny testamenta vaovao ihany, fa sao dia ankehitriny koa no tanteraka izany. Mandrenesa mandrakariva ihany ianareo. Lozy ty, ozy le raika lahy zay. Nefa aza mahalala. Raha zany. Mandrenesa ihany atakara malaza fa rehefa aveto, ataoko ihany nataoko aza mahalala. Aza mahalala. Fitsaran'Andriamanitra zany. Ary mijere mandrakariva ihany ianareo nefa aza mahafantatra. Sanatriany zany. Ataovy adala amin'ny fony firenena ity, ary ataovy lalo-dalovana ny sofiny, ataovy mikipo ny masony, fandrao ahita amin'ny masony, sandre ny sofiny, ary alala amin'ny fony dia hibebaka izy ka ho sitana. Mampibebaka antsika zanaky ny fifoazana zany ry hava. Fa iza no hanambarana ny tenin'Andriamanitra? Isika, ka sanatria amintsika raha isika no hitenenana izany teny zany. Fa asakasakao. Raha vety ianao ka nandre nefa tsy mahalala, nahita kanefa tsy mahafantatra, asakasakao. Fa fitsaran'Andriamanitra ho antsika izany. Izay no tenin'ny Isaia 4:9-10 Jesosy Kristy no milaza an'izany. Fa manana toerana sy ny anjarany lehibe zany ao fampianarana sy ny fananarana izay ataon'i Jesosy. Ao amin'ny Matthieu 7:11, ny 4:14-10, ao amin'ny Marka 4:4-12, Jaona 2:12-7, Asan'ny Apôstôly 9:20-1:2-7, dia azavain'ireo mpanoratra ny testamenta vaovao, mpitoro ny filazantsara ireo, ny antony mahatonga ny olona tsy mahalala, tsy mahazo ny maha-izy azy an Jesosy Kristy sy ny asany teo amin'ny azo fijaliana. Matiantoka. Fatiantoka lehibe. Andriamanitra manao ny andraikiny, mitory, manao fampianarana, mampandre, manokatra amin'ny masom-panahy, fa ny olona mandà izany. Ny olona mandà izany. Tsy tamin'izay fotoan'izay ihany Jesosy no miteny an'izay, fa manahirana izany raha mandraka ankehitriny dia ho izao. Misy lehilahy anankiray milaza ny hoe maniry ohatry ny anana ny fiangonana ao Madagasikara. Rehefa miteny izy eo ao Madagasikara, tsy eto izy zany. Dia izao no lazainy. Lazaina amintsika fa ny manana fahazon-dalana isokatra ny atokom-pinoana sy ny fiangonana eto Madagasikara efa-jato. Asa rehefa antombo izay raha mena. Fa izao no teniny io lehilahy io, tsy mpino kristianina izy, ary tena lazainy akapabe maso fa za dia tsy mino. Fa izao na maniry ohatry ny anana azy ny fiangonana kristianina ao Madagasikara, maniry ohatry ny anana koa ny faharatsiana ao Madagasikara. Maniry ohatry ny anana koa ny faharatsiana ao Madagasikara. Io fiainana bordel rehetrarehetra io, zay ny filazany azy, izy no miteny azany, dia hita avokoa ao Madagasikara ao. Ty mba manahirana kely. Ny firenena rehetra eran'izao tontolo izao dia mba samy manana ny mahavoalohany azy. Voalohandohany amin'ny fananankarena ny any Norvezy any. Fa Madagasikara koa mba misy ny mahavoalohany azy. Mba misy ny mahavoalohany azy. Inona ny mahavoalohany antsika? Ny fahantrana sy ny fiainana amin'ny fahalovana sy ny faharatsiana. Voalohany amin'izany Madagasikara. Voalohany amin'izany Madagasikara. Nefa ny fiangonana kristianina maniry ohatry ny anana. Inona ny dikan'izany ry havana? So dia nitoriana ihany amin'ny alalan'ireo fiangonana be dehibe ireo. Fa tsy mandre, tsy mahita, tsy mahalala. Mampieritreritra antsika ny zanaky ny fifoazana amin'izao fankalazana ny
5-20 taona zao zany ry havana. Nahoantsika voalohany amin'ny fiainana amin'ny fahalovana sy ny faharatsiana. Ary na dia fiangonana aza mampatahotra. Fa fatafalatsaka amin'izany. Isy ray aman-dreny be anankiray ato amin'ny fiangonana Loterana Malagasy ny teny hoe gatahoana fa efa rivotra iaina anio. Raha zany. Efa rivotra iaina anio. Beelzeboba andriamanitry ny lalitra no anarany. Lalitra izakaina mivelona. Eny amin'izay efa loha. Eny amin'izay anjakan'ny fahalovana sy ny fahafatesana eny amin'ny faharatsiana rehetra. Sao dia mba zanako Beelzeboba ary zany efa miaina amin'ny fahalovana sy ny faharatsiana zany raha miteny izy hoe efa rivotra iaina anio. Aiza ny zanako ny fifoazana. Maha fiangonana Loterana Malagasy, ny fiangonana Loterana Malagasy, ny fiangonana Kristiana eto Madagasikara. Manontolo dia ny fifoazana. Aiza isika zanako ny fifoazana. Sao dia isika ny tena zay le hoe hitoriana, ampandrenesina, ampahalalaina fa tsy miaina amin'ny zavatra izay hitoriana sy ampahalalaina. Sao dia isika ny tena voalohany. Raha be fa andeha ho any aninona ny zanaka iza. Dia iza ny tedavina. Sao dia mba misy kolonelina na generalina na ohatran'izay ao ambonimbony eo iresahana anaovana ny taratasy isan-karazany ahafahany mandeha. Iza mpanao an'izany? Na ny zanaka ny fifoazana aza. Na ny zanaka ny fifoazana aza. Dia sao dia mba nampalalaina ihany fa tsy mandre sy isan-karazany ny zanaka ny fifoazana. Paoly apôstôly manokana dia anisany mampiasa be dia be an'ity boky Isaia ity. Be dia be ireo voambolana samihafa izay ampiasain'i Paoly iresahana mahakasika ny asa tokana izay nataon'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Ampiasainy ny hoe fanekena, ampiasainy ny fanavotana, ampiasainy ny fampihavanana, ampiasainy ny famoronam-baovao, fa anisany anankiray lehibe izay fantatritsika loatra ny fampiasany ny hoe fanamarinana na ny fahamarinana. Ampiasainy zany. Raha mampianatra an'izany Paoly apôstôly dia Isaia no fitorany. Isaia efa nampianatra an'izany voalohany. Fa talohany nitodian'ny Paoly apôstôly tany amin'ny boky Isaia dia izao no lazainy. Isaia zany, Paoly apôstôly zany, talohana apôstôly azy dia mpampianatry ny jiosy, jodaisma tamin'izany fotoana izany izy, mpampiana-dalàna, mpanora-dalàna izy. Izy dia niteny fa na dia niteny soratra I ao amin'ny lalàna aza dia voatandriny. Teny soratra I ao amin'ny lalàna aza dia voatandriny. Ary zay no nanamarina ny teny fa olo-marina izy eo anatrehan'Andriamanitra. Kanefa rehefa nitodika tamin'i Jesosy izy, dia ny amin'i Jesosy izay efa nambara ny Isaia, ny maha izy azy sy ny asany, dia nilaza izy fa tsy marina izy. Tsy marina izy. Eto amba misy zavatra kely tianao resahana antsika ihany. Misy voambolana anankiroa afangarontsika indraindray. Dia ny atao hoe ota sy ny fahotana. Ny ota sy ny fahotana. Dia matetika ny fahotana no tena ifitorantsika. Fa le ota tsy ifitorantsika. Izao no fanazavana azy. Paoly apôstôly dia tsy milaza hoe tsy ny fahotana satria raha fahotana dia efa voatariny hatramin'ny teny soratra I ny lalàna. Fa izao, mialatsiny ihany koa amin'ity fa mety manafitohina ny sofiny sasany ny filazako azy eto fa tsy hitako ny voambolana. Isika io dia bolonganota. Ary zay no mampatonga amin'ny Paoly apôstôly teny hoe tsy marina izy satria izy tena ny ray manontolo dia bolongana. Mialatsiny amin'ilay fitenenana. Mialatsiny amin'ilay fitenenana. Ny natiorany ny maha izy azy rehetrarehetra dia ota izy. Fa ny ota dia inona ny vokatra? Fahotana. Azonareo izy, ny ota dia fahotana. Jesosy tsy natao ho fahotana, fa natao inona izy? Natao ota. Natao manana natiora ota ary zay fahafatesana ny tambiny inona? Tambiny ota. Zay nahafaty azy teo amin'ny hazo fijaliana. Tambiny ota satria natao ota izy, fa tsy nisy fahotana. Fa tsy nisy fahotana. Dia io mba tandremana io. Fa ndraindray tsika manamary-tena amin'ny alalany hoe zay tsy manao hoe tsisy dikan'ilay ota, fa tsy maintsy izay olona zay mampatonga antsika hoe satria tsika ota dia misy vokatra foana fahotana. Misy vokatra foana fahotana.
tsy hainy vongana ota, mialatsiny amin'ilay fitenenana, ny tsy hanao fahotana, tsy hanao fahotana. Areto dia mba tsy hanamary tenitsika, fa Jesosy no miteny an'ity ny hoe ny mijery vehivavy moa voalaza zao, fa za mana hoe vehivavy koa entsana raha hijery lehilahy. Ny mijery vehivavy na no mijery lehilahy ka manana fandriana ao anatiny dia mitovy amin'ny jangajanga. Inona ny anton'izay? Satria bolonganota izy. Satria bolonganota izy. Izay zany no filazana azy. Noho izany dia izao no lazainy Jesosy. Jesosy no narahan'i Paoly apôstôly. Ary na Jesosy na Paoly apôstôly dia ny fampianarany Isaia no efa nifotorany, niverenany mampianatra azy amin'izany. Hoy izy ao amin'ny Matthieu 5:20 hoe raha tsy mihoatra noho ny amin'ny mpanoran-dalàna sy ny fariseo ny fahamarinanareo dia tsy hiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra mihitsy nareo. Iza no anana fahamarinana mihoatra noho ny fariseo sy ny mpanoran-dalàna? Satria Paoly apôstôly ny teny hoe na ny teny soratra iaz dia voatandrina. Iza no anana an'izay? Dia vakio miandalana ihany ao izy mampianatra ny lalàna be dehibe. Dia vakio miandalana fa rehefa ry amin'ny Matthieu 5:9 izy dia izao nataony hoe manafa ny rainareo zay any an-danitra. Iza zany manana fahamarinana mihoatra noho ny fariseo sy ny mpanosadseo? Zay manahaka ny rain'izay any an-danitra. Zay ihany zay manahaka ny rain'izay any an-danitra. Dia izao ao amin'ny Matthieu 5:17 izy raha misy rahalahinao mananady aminao ka tonga ny amin'ny alitara ireo hiavana amin'Andriamanitra dia maninona aloha izy? Miverena mihavana aminy. Dia izao ny dikan'io ry havana. Izao ny dikan'io ry havana. Ary tia tokony eritreretantsika zanaka ny fifoazana tsy hanamarina tena. Mahatonga Paoly apôstôly hampianatra momba ny fahanamarinana ary iverenany any amin'ny Isaia. Raha ohatra ka mijery an'izay tsika ohatra ao amin'ny ny ampiasan'ny Paoly apôstôly azy dia any amin'ny Isaia 40:20, 2:12, 2:17, dia ao amin'ny Romanina 10:212 ka hatramin'ny 12 ampiasany mivatana an'izay soratra Isaia zay. Dia izao no tiany olazainy. Tsy ianao le makeny amin'ny alitara no diso. Raha ohatra ka tena mijery ny teny fototra amin'io tsika. Tsy ianao le makeny amin'ny alitara no diso. Raha ohatra ka ampiarana zany dia hoe raha ndray ny fanasany tompo ianao. Tonga eny ianao vao mahatsiaro hoe misy olona manana ady aminao. Tsy ianao ny diso. Fa iza ny diso? Le rahalahinao ny diso. Satria manafa ny rainao zay any an-danitra. Iza ny diso ianao sa ny rainao zay any an-danitra? Iza ny diso? Ry zanako fifoazana. Iza ny diso ianao sa ny rainao zay any an-danitra? Ianao ny diso fa iza ny nanatona? Ny rainao zay any an-danitra ny nanatona fa tsy ianao ny nanatona azy. Ianao nefa ny diso. Io no lazainy Jesosy hoe manafa ny rainareo zay any an-danitra. Noho izany, ianao marina anatona ny alitara. Fa le rahalahinao ny diso. Dina ny ataonao aloha tsy tafahavana amin'Andriamanitra ianao fa manandana mihavana aminy. Ty mampametraka fanontaniana hoe misy olona ve any an-danitra any? Misy olona ve any? Satria inona no toe-potsika amin'ny mahavonganota? Inona no toe-potsika? Zaho marina indray ve nandeha hilelaka amin'ny faladiany? Sa tsy zay ry zanako fifoazana? Zaho indray ve nandeha hilelaka amin'ny faladiany? Ny marina nidina teto amin'izao tontolo izao. Manafa ny rainao izay any an-danitra. Dia ozy ny ray aman-dreny anankiray hoe izao ve ray aman-dreny nangalatra ny volamenako dia za indray no andeha hoe andaontsika hiavana. Io sy mbola moramora zay ray aman-dreny. Fa raha ny vadinao no nangalarina, inona ny ataonao? Raha ny vadinao no nangalarina. Manafa ny rainao izay any an-danitra. Tsy ho tonga any an-danitra mihitsy ianao. Tsy hihoatra noho ny fariseo sy ny mpanoran-dalàna mihitsy ny fahamarinanao. Raha tsy mandeha manatona an'izay nanao eloka taminao ianao. Tahaka an'izay nataon'Andriamanitra tamintsika. Io ny fanamarinana. Ary izay le mampatonga hiteny hoe ny teolôjia-bahoaka ny tsaha izay. Ny teolôjiantsika ny tsaha izay. Ny fitondrantsika ny fahipenantsika ny tsy izay. Fa ny antsika no hoe zaho indray ve no andeha hilelaka amin'ny faladiany? Zay no amintsika. Dia iza manantena ho any an-tanitrany.
fa tiako toka fotsiny andehanany eto Karamalaza raha ohatra ka izay zamanantena ho any an-danitra any manana hafa ny rainareo izay any an-danitra. Io no votoatin'ny fampianaran'i Jesosy toizan'ny Paoly apôstôly ary niraisiny Jesosy Paoly apôstôly tany amin'ny Isaia. Ary zay le mampatonga ahy teny hoe Isaia amin'ny baiboly teo am-pelantanany noho izany dia mifototra amin'izany soratry ny Isaia izany. Ny baiboly ny fampianarany tseratra masina eo am-pelantanana no ifitory sy anoren'ny fiampianana sy ny fiainana fa tsy ny teolôjia-bahoaka. Izay no anoren'ny fiampianana sy ny fitondran-tena sy ny asa sy ny isan-karazany fa tsy ny teolôjia-bahoaka. Le teolôjia-bahoaka lazaiko hoe tsika ne samy manana ny teolôjia dia nitondrana ny fiainana any ananany ary ninona fampianarana atao anatin'ny fiangonana dia saika tsy inno arahana sy iainana fa zay lazainy izay teolôjia-bahoaka zay. Io zany toy ny rano atondraka volomborona ihany ny fampianarana samihafa zay atao amin'ny fivoriana fiangonana tahaka izao. Raha ohatra ka amaraparana izao fampianarana izao sika dia izao ny Isaia 120 ka hatramin'ny Isaia 5 ka hatramin'ny 4 raha ny boky ny Apokalipsy mampianatra ny hoe lanitra vaovao sy ny tany vaovao dia izay ny fotorana izany hoe hatrany amin'ny Matio ka hatrany amin'ny Apokalipsy ny baiboly teo am-pelantanan'ireo mpitoro ny filazantsara ireo mpanompon'Andriamanitra nanoratra amin'ny testamenta vaovao ireo dia ny testamenta taloha ary lazaiko teo ny hoe boky faharoa ao amin'ny testamenta taloha nampianaran zareo ny fotorana tamin'izany ny bokyny Isaia. Ny fampiasan'ny testamenta vaovao ny raky soratra Isaia dia fomba anankiray maneho ny nahazoan'ireo kristianina voalohany ny baiboly teo an-tanany, dia ny testamenta taloha zany. Sady mampiasa ireo toko sy andininy mivatana izy no mampiasa ireo lohahevitra teolôjika na mampiasa izany amin'ny fomba ankolaka ihany koa. Zany hoe ny nampitany ny afatry ny testamenta vaovao ny filazantsara ireo fananarana samihafa ao amin'ny testamenta vaovao dia tsy hoe tsy ao amin'ny testamenta vaovao zany vao misy fa efa zavatra nambara tao amin'ny testamenta taloha zany ary faharoa amin'izay nanambara zany ao amin'ny testamenta taloha vao rakitra vao ampiasa be dehibe ny bokyny Isaia. Reo kristianina voalohany dia nino fanitranga samihafa manodidina ny fiampianana sy ny asan'i Jesosy Kristy dia maneho ny fahatanterahany faminaniana ao amin'ny testamenta taloha arak'izay ambarany Isaia ao amin'ny fahitany avokoa. Zany hoe rehefa namelatra, rehefa namaky ny nanoratra ny testamenta vaovao izy, ny solomaso nampiasainy tamin'izany dia ny testamenta taloha, faharoa amin'ny boky nampiasainy amin'izany ny bokyny Isaia. Ry kristianina malala raha ampiarina amintsika izany dia zao. Ambarako teo aloha ny hoe afatra ao antsika dia ny hoe raha ohatra ka te afantatra ny sitrapon'Andriamanitra tsika, te hiaina eo ambany ny fitarihan'ny fanahy masina tsika, te hiaina amin'ny mahazanak'Andriamanitra isika, te hiaina amin'ny mahazanaka ny fifoazana antsika isika, dia ny baiboly mampianatra anao an'izany. Ny baiboly mampianatra anao an'izany tahaka ny hoe ny baiboly teo am-pelantanany ireo mpanoratra ny testamenta vaovao no ny aina sy nampitany ny afatra. Noho izany raha iaintsika anaraka an'izany dia aoka handinika ny baiboly. Noho izany na raha oviana misy fitorian-teny na misy fampianarana ny teny soratra masina dia zao aiza ho isan'izay malaina amin'izany. Fa mahazo toa ary hoy ny mpanompon'Andriamanitra anankiray nisehoany ny fifoazana teto Madagasikara ny hoe tsy hay soratra masina raha tsy iainana. Noho izany raha makalaza ny Jobily faha 5:20 taona sika amin'izao dia tsy misy dikany ny fahakalazana raha tsy tonga fiaim-piainantsika, tsy tonga mandrafitra ny fitondran-tenantsika, ny asantsika rehetra, ny fampianarana samihafa izay natao eto. Noho izany ry havana aiza ho tahaka ny gisa na ny gana ka ho tahaka ny rano atondraka any fotsiny ny tenin'Andriamanitra izay atao teto. 5:20 taona izay no nitoriana sy nampianarana
Ny tenin'Andriamanitra teto amin'ity toby lehibe akaramalaza ity. Dia izao ry havana, hoy ny teny soratra masina hoe tsy verina amin'ny fotsiny izay, fa tsy maintsy mamokatra. Fa asakasaka ao raha ianao tsy amokarana. Asakasaka ao raha ianao tsy amokarana mantiny tena. Mantiny tena. Vao miala eto, ito moa tonga fitenenana maro samihafa matetika etiny hoe vao mipita ny rano betsy dia very miraraka ao anaty rano ao daholo. Dia zavatra ny anarana sy nitoriana teto. Very ao daholo. Very ao daholo. Lasa le mivalavala any dia any amin'ny ranomasina Indiana any vao mijanona. Le olona miala eto kosa, izy le niditra teto, ratsy noho izay aza izy mivoaka eto. Ratsy noho izay aza izy mivoaka eto. Enga ny ry havana. Amin'izao fankalazana fa 5-20 taona izao, mba ho tena zanaka ny fifoazana, zanaka ny fahafahana amin'ny fanadevozany ota sy ny devoly ary ny fahafatesana, ny zanaka ny fifoazana izay mankalaza an'izao fa 5-20 taona izao. Ho an'Andriamanitra ireriany any voninahitra izay efa azy hatramin'ny taloha indrindra ko mandrakizay. Amen. Mbola hivavaka isika rehetra. Misotranao izay ry Andriamanitra raisy zanaka ry fanahy masina, fa mbola menao fotoana izay handrenesanay ny teninao. Dia mangataka aminao izay mba tsy ho isan'ilay hoe nandreny efa tsy mahalala, fa ataovy mahalala, ataovy miaina amin'ny alalan'izany teninao izay renesinay eto izany izahay. Ity Jobily ity, ny teninao rehetra izay afafy sy ampianarina eto, dia ho vokatra tokoa eo amin'ny zanaka ny fifoazana tsirairay avy. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy Manankely evan'i Nazareta nankatahana izany, misaotra Tompo. Amen.